La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Eny ireo namony eny ary telonjato ny tranga vaovao vokatry ny Covid-19 eto Madagasikara. Nofaritra Analamanga no nahitana tranga be indrindra tamin'izany. Noho ny firongatra ny Covid-19 miverina misokatra ary ampierinasa amin'izao fotoana izao ny CTC village voire Andotapena. Fitaovana manana endrika anao satelita iray no nilatsaka avy any ambonin'ny rahona tao amin'ny commune Abimanevika district-ny Sambava ny maraina teo. Anao satelita niainga avy any États-Unis ny 20 jona 2024 izy io raha ny fanazavana azo. Tovolahy iray mpakafy bisikileta avy ao Antsirabe no nanao fikarohana sy navita nanamboatra sy namokatra bisikileta American style. Ny makasika izy indray no hitanao anatin'ny fampahalalam-baovao. Maresaka iraisam-pirenena araka ny vokatra izay navoaka ny Vomera Misana ny fifidianana ao Uganda. Ny filoha teo aloha Yoweri Museveni no lany filoha am-pirenena ka nahazo ny salanisa 20.5 isanjato. 7.7 isanjato kosa no azon'ny kandida mpanohitra izay tsy manaiky voaka am-pifidianana io. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao noho ny firongatry ny Covid-19 indray miverina misokatra ary efa ampierinasa amin'izao fotoana izao ny CTC village voire Andotapenaka. Ankoatr'izay afaka mandray ireo misy soratra retina ihany koa ireo CSP2 miisa 8 eto Antananarivo renivohitra. Eto Andriatsila. Taoriny ny fety niverina niakatra ny tany olona ahitana ny soratra retina Covid-19 noho ny goragora sy ny tsy fanajana ireo fepetra sakana. Araka izany, niverina nisokatra ny CTC village voire Andotapenaka. Na izany azy, tsy mbola hiverina anaty fiboana tahaka ny firenena sasana ny Afrika isika, hoy ny ministra tompon'andraikitra. Mitily ireo izay mampiseho ny soratra retina ka mety alefan'ny mpitsabo na ireo manana soratra retina mahatsapa fa manana soratra retina ny tena ao anatiny moa dia fantatsika lay mikohaka, lay mafana hoditra sy ny sisa zany dia tonga eto dia amarininy dokotera eto zany lay izay soratra retina zay ka raita fa voamarina dia avy hatrany azo omena fanafoditsika ary atao koa ny fitiliana ao anatin'izany. Misy firenena afrikana tahaka antsika zany zao dia niverina amin'ny fiboana. Isika dia hiezaka tsy ho tafiditra amin'izany fiboana zany. Kanefa za dia mahasamylaza fa ny pekady antokana mahomby tsy hidirantsika amin'ny fiboana dia ny fanajana ireo fepetra sakana. Ankoatra ny CTC eo amin'ny village voire, CSP2 misy 9 eto Antananarivo renivohitra no mandray an-tanana ireo olona misy soratra retina. CSP2 Isotry Central, Ambohitsoa, Ampasanimalo, Antanimena, Mamasina, Analamahitsy, Amboniloha, Ambomanarina. Ilaina ary tokony arahana an-tsakany sy andavany hatrany ireo fepetra sakana iarovana ny fiparitahan'ny Covid-19. Miisa enina ireo namony eny ary telonjato ny tranga vaovao vokatry ny Covid-19 eto Madagasikara ny 9 hatramin'ny 15 ny volana janoary lasa teo. Ny faritra Analamanga no nahitana tranga be indrindra tamin'izany ka eto Andriatsilavo. Nanomboka ny 5 hatramin'ny 15 ny volana janoary 2024 raha ny antotanisa ofisialy, miisa telonjato ny tranga vaovao amin'ny Covid-19 eto Madagasikara ary miisa enina ireo namony ainy. Miisa 20 kosa ireo sitrana soamantsara nandritra ireo fotoana voalaza ireo. Natratra 320 izay nahitana tranga be indrindra ny eto Analamanga. Manaraka azy mahatsatra ambony nahitana araka amin'ny 30 ary fahatelo ivadivavy fitofinany nahitana tranga 20 raha ny antotanisa ofisialy ary miisa 19 ny ao Boeny. Ho an'ny faritra hafa 12 ao amin'ny faritra Anosy, 12 atsimo andrefana, 9 Vakinankaratra, 7 Analanjirofo, 3 Menabe, 3 Diana,
roa alaotra mangoro, ray amorony mani, ray orombe, ray sava ary ray kosa ny cas importé. Ho an'ireo olona enina namoinainy kosa, 4 tao matyatra ambony, ray teto analamanga ary ray tao alaotra mangoro. Izany hoe tafiakatra 7,7 ireo namoinainy hatramin'ny nisiany coronavirus teto Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miato avokoa ireo vol privé rehetra araky ny fampitam-baovao izay navoaka ny aviation civile de Madagascar ary tsy maintsy mahazo alalana amin'ny tompony andraikitra ireo izay tsy maintsy hitsabo tena any ampitan-dranomasina any Hiona Saina. Taoriny toe-javanisy teto amin'ny firenena nanamafy ny fiarovana, ny fidirana sy ny fivoahana ireo seranam-piaramanidina ny ACM. Ambarany izy ireo amin'izany fa miatona avokoa ny sidina manokana iraisam-pirenena na ny vol privé internationaux. Ankoatra izay tsy maintsy mahazo fahazon-dalana mialoha amin'ireo tompon'andraikitra ireo izay anatanteraka ny évacuation sanitaire. Nambarany ACM ihany koa fa mitoy ny fahafahan'ny nosy be mandray mpizahan tany avy any ivelany ankoatra ireo firenena ahitana tranga ambony amin'ny coronavirus ka tsy afaka miditra ny sistan'ny Madagascar toa ny Afrika Atsimo, Maroc, Canada, États-Unis, France, Italie, Chine, Inde, Japon sy ny maro hafa. Isan'ny asa lehibe miandry ny filoham-pirenena amin'ity taona ity ny fanendrena sy ny fametrahana ireo mpitantana lehibe miisa 3 eto amintsika dia ny filohan'ny HCC, ny filohan'ny Anteny Mirandoolona ary ny filohan'ny Seny Henri Florian. Iala eo amin'ny toeran'ny mahafilohan'ny Anteny Mirandoolona azy Rivorakotovao fa raha fahatarany 20 Janoary ho avy izao ao reny ny famendram-pahefana amin'izay isolo-toerana azy etsy Anosikely. Ho fantatra ny 17 Janoary ity ihany koa mandritra ny fotoam-pivorena manokana izay natokana ho an'ny constitution du bureau de la chambre haute sy ny fananganana ny commission moa io mpisolo-toerana azy io. Raha tsy ahivana, tsy nahafeno ny efem-potoana voafaritry ny lalàna 5 taona teo anivon'ny Sénat itsy filohan'ny Anteny Mirandoolona ity. Raha toka ny 17 Oktobra taona 17 izy no voatendry volo-olona izay. Raha toka sy tafiditra tamin'ny andiany voalohany tamin'ireo olona 120 voatendry ny filoha Hera Donarmampianina tamin'ny volana Febroary taona 20 i Rivorakotovao. 3 taona tao Anosikely taoriny ny fametram-pialany ny filoha Hera Donarmampianina noho ny filatsany ho fidiana filoham-pirenena lany filohan'ny Sénat ny 30 Oktobra taona 17 i Rivorakotovao ary tsy maintsy niala tao anatin'ny fotoana vaofetra teo anivon'ny Anteny Mirandoolona izy mba nafahany ny sana ny andraikitra ny filoham-pirenena mpisolo-toerana Vonjomaika nanomboka ny 7 volana Septambra taona 17 mandra-pahatongavany ny filoha vaovao ny 17 Janoary taona 17 raha ireo daty ireo dia roa taona katroka taoriny ny fametrana amin'ny fomba ofisialy amin'ny mahafiloham-pirenena ny filoha Rajoelina Andry no andehanany Rivorakotovao izany hoe 3 taona izy no tao Anosikely. Faharoa 7 taona tao Ambohida ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Iala amin'ny toerany tsy ho ela ihany koa izany filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana Jean-Éric Rakotoarasoa izany. Nandray ny asany tamin'ny fomba ofisialy ity filohan'ny ACC ity tamin'ny 14 volana Martsa taona 20 niaraka tamin'ireo haut conseiller miisa 2 hafa. Notendren'ny filoha teo aloha Hera Donarmampianina moa Jean-Éric Rakotoarasoa ary iala eo amin'izany toerana izany izy ny 12 volana Martsa taona 20 ity aoriny ny fotoam-piasana 7 taona tsy azo avaozana. Ity androm-panjakana ity izay voafaritry ny lalàna fa manomboka ny nandraisan'ny fitantanany teo anivon'ny ACC no manomboka ilay 7 taona feptaona iasany izay. Fahatelo 9 taona teny anivon'ny Seny Alarbi ilay mpitantana fahatelo teo anivon'ity voamiera maleo tena misana ny fifidianana ity. Isitaka izany voamiera izany ihany koa ny filoha Hera Rakotomanana sy ireo mpikambana mandrafitra ny voamiera maleo tena misana ny fifidianana izay ny tantana nandritra ny 9 taona tsy azo avaozana ihany koa. Tsy ahivana trany fa ny datin'ny 17 ny volana Oktobra taona 20 no nanao fianianana ireo mpikambana mandrafitra ny Seny ireto ary farina izany fotoam-piasana izany ny 17 ny volana Oktobra taona 20 Ny lalàna mifehy ity voamiera ity ihany koa izay mamaritra fa ireo mpikambana maharitra dia manana 80 andro alohan'ny amarana ny fotoam-piasany manambara amin'ireo sehatra tsirairay mipetraka azy teo amin'ny toerany mba hanendry indray ireo mpikambana vaovao mandrafitra izany voamiera mahaleo tena misana ny fifidianana izany.
farany anjaran'ny filoham-pirenena no maneny sy mametraka ireo mpitantana lehibe miisa 3 eto anivony tany sy ny firenena dia ny fanendrena ireo olona sasany sy ny filoha ny antenimiran-dolona. Eo ihany koa ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lelam-panorenana ary ny filohan'ny vaomiera mahaleo tena amin'ny sanan'ny fifidianana ny siny. Asa lehibe miandry ny filoha Rajoelina Andry araka izany amin'ity taona ity, ny fanoloana an'ireo rakoto miisa 3 izay nitantana teto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara ireo. Tranga tsy dia fahita kosa indray dia fitaovana manana endrika anao satelita no nilatsaka avy any ambonin'ny rahona atao amin'ny commune Bemanevika distrikt'ny Sambava ny maraina teo. Anao satelita niainga avy any États-Unis tamin'ny 7 Jona 2024 izy io raha ny fanazavana azo gaetan Andriatsilava. Nanaitra ny mponina ny nahita zavatra ny Jingevaeva ary farany nitarapoka tamin'ny tany tao Andrefatanana ao Antongopahitra commune na ambanivohitra Bemanevika distrikta Sambava. Ao amin'ny faritra atao hoe Angandray be no nilatsaka avy teny ambonin'ny rahona ka nianjera tao anaty alan-drofia. Ity fitaovana ity ny maraina teo tokony ho tamin'ny 7 ora sasany. Rehefa tonga ny zandary tokony ho tamin'ny 10 ora maraina. Nampiakarina teo amin'ny toerana mazava. Fitaovana manana endrika ireny anao satelita ireny ity fitaovana ity. Fantatra fa teratany Amerikanina iray izay miara-miasa amina teratany malagasy misy 5 no tompon'antoka tamin'ny fandefasana ity fitaovana ity. Ary taoriny ny fanadihadiana nataon'ny tompon'andraikitra ara-panjakana no nahafantarana fa anao satelita niainga avy any États-Unis ny 7 Jona 2024 teo izy io. Andraikitra manokana mikasika ny réseau sy ny internet ka nitetika salonina no tompony. Andrasana ny mety ho fanazavana ny antony nahatonga izao loza izao. Mitohy ny fanadihadiana manodidina ity tranga ity ka irariana ny azahoan'ny mponina fanampanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra. Tontolon'ny sakafo kosa indray dia isan'ny sakafo avy any ivelany izay ankafizan'ny malagasy amin'izao fotoana izao ny pizza. Avy any Italia no nanomboany ary miparitaka manerana izao tontolo izao. No momba izay indray no entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity izay tafiditra ao anatin'ny andro maneran-tany ho an'ny sakafo italiana io na saina. Maro amin'ny malagasy no mankafy ny pizza. Hatreto tsy misy antontanisa ofisialy ny amin'ny hoe firy nisan'ny pizza lany eto Madagasikara isa-taona. Saingy ny azo antoka maro ny mpanjifa ary mandeha ny tsena matoa mitsaha mitombo ny tranombarotra vaovao misehatra amin'ny fanamboarana sy fivarotana ireny pizza ireny eto amintsika. Mampiavaka ny pizza italiana dia ny fampiasana ny mozzarella. Ity zao ny mozzarella, dia ity ny chorizo, ity ny jambon cru, dia ity ny ponzola. Zao zany tsika dia anao an'le pizza fanatika le misy an'le ponzola sy le jambon cru. Inona zany zao? Saosy tomate ny paty moa efa ho an'ny mahazatra efa tsy maintsy misy foana ny paty. Saosy tomate alefatsika ny saosy tomate dia alefatsika le fromage. Ity le spécialité anay mozzarella. Dia ampiasitsika an'ilay jambon cru. Dia ampiasitsika le ponzola. Voasiko kapra kely izy ity, anomeny goany. Toy izao fanatika rehefa vita. Dia ho alefatsika ny anaty lafaoro. Manao ahoana ny hafanana mamasaka azy? Ny hafanana zany eo amin'ny 350 degré. Rehefa masana nandritry ny 5 minutes le pizza antsika teo dia masaka. Toy izao fa masahany Raha ny tantara tany Naples Italia no ny atombohan'ny pizza saingy mbola hafa ny anarana sy ny fangarony tsy tahaka ny hita ankehitriny. Ny taona 1797 no nipetraka ny anarana hoe pizza izay azo adika amin'ny dikateny malalaka hoe galety. Nanaraka ny fivarana izany ka nampiarahana tamin'ny zavatra maro rehefa nisy ny fanakalozana ara-barotra teo amin'ny Italia sy ireo firenena samihafa
ka nampindro mpengaly azy tany Naples ny fangaron'ny pizza. Ny taona 770 no nivoaka ny pizza moderna izay nahitana mofo, voatabia ary fromage izay nantsoina hoe pizza margherita noho izany natolotra ny mpanjaka Marguerite. Arak'izany nanomboka teo no nanana ny laza ny pizza ary nanana ny fangaro sy tsiro maro samihafa. Niparitaka tsikelikely tamin'ny vazatany efatra izany nanomboka teo ary samy naneno ny nampiavaka azy ny firenena tsirairay saingy voatazona ny fototra ny andohana. Mahery ny 30 miliara isa ny pizza lany izay mametraka azy ho isan'ny sakafo be mpihinana indrindra maneran-tany. Ankoatra ny pizza, maro ihany koa ireo sakafo italiana miparitaka sy ankafizin'olona maro manerana izao tontolo izao. Isan'ny antony Anna Maria nisaky ny 17 ny volana Janoary ny nahandro italiana mba hahafantarany rehetra izany sy ahatsiarovana ireo mpanao lakozy italiana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia efa nandray ny fitantanana ny office de transmission militaire de l'État ny général Rafid Mananatedi araky ny fanendrena natao tamin'ny filan-kevitry ministra ny 9 Janoary lasa teo anilarana efsa. Araka ny filan-kevitry ny ministra ny 9 Janoary 2024 misy ny fanendrena tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny tafika malagasy ka voatendry ho tale général ny OTME na ny office de transmission militaire de l'État ny général Rafid Mananatedi ka ny zoma fa 15 Janoary 2024 no natao ny lalonana famindram-pahefana teny Antafiavaratra. Ny OTME no sapandrahatra mpanjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misahana ny fifandraisan-davitra, fampitam-baovao saripaty ilaina amin'ny fiarovana manokana, amin'ny fikirakirana sy fampitana ireo markisa sy antotan-kevitra amin'ny raharaham-panjakana. Ny OTME no mandrakitra ny fitantanana ny fiambenana amin'ny alalan'ny fahitalavitra, izy ireo izay nandray anjara tamin'ny filaminana tamin'ny fandraisana ny papa. Fametrahana amin'ny toerana ny tale général ny OTME sambandrara mpanjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika izay saripady sy manandara lehibe tokoa eo amin'ny fiainam-pirenena. Fa na dia roa taona eo aza no nitantananao izao office izao dia maro tokoa ny zava-bitanao sy ny nisy ny dia tananao. Anisan'izany ny fanatsarana sy ny fanitarana ny toeram-piasana izay hitantsika eto izao. Teo ihany koa ny asagavana tamin'ny fandalovan'ny Papa Raimasina sy ny tamin'ny valana rehetra Covid-19 sy ny sisa tsy ho vita ho tany saina eto. Makasitraka en général. Nanatrika io lanonana famindram-pahefana io ny amiraly Rakoto Arson Lucien izay sekretera maritry ny fiarovana sy fandriampahalemana eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orenan'izay dia hoe ny amin'ny ambom-potanàna eny isika eny amin'ny bebe Marie. Eo ihany koa momba ny lozam-pifamoivoizana ny tranga teny Ankadikely teny rehefa avy eo ary. Championnat national NA ny 14 Janoary 2024 ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. 12 ny ekipa lehilahy fanandrina amin'izany ary 10 ny ekipa vehivavy. Toerana voafetra anajantsika ireo fipetra ara-pahasalamana ary mandeha mivantana amin'ny Star Times, boisson officielle, eau vive, partenaire, diffuseur exclusif, Star Times, sponsor officiel, Mvoul. Ripony eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Azarena eny rehetra eny ny cache-bouche vao avy nampiasaina fa manamora ny fiparitahan'ny valanaretina toy ny Covid-19 ho an'ireo mpikirakira ny fako ary mipaka any amin'ny fiarahamonina manontolo. Koa sasao amin'ny savony avy hatrany izy ireny mialoha ny anariana azy anaty fanariam-pako. Toerintsika ny Covid-19, arovantsika ny mpiarabelona amintsika. Miditra amin'ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Tovolahy iray mpankafy bisikileta avy ao Antsirabe no manao fikarohana ary navita nanamboatra sy namokatra bisikileta American Style. Ny mahakasika izay indray no arahanao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity Cool TV Antsirabe.
Izy no antsoina hoe Tojonirina Ramanantsoa, tovolahy 7 taona, petraka eto amin'ny Fokotany Ampatana Antsirabe. Fony mbola kely izy dia efa tia mitangina bisikileta, ka niroborobo ny fitiavana izany taty aoriana, ka nanao fandalinana sy fikarohana ary tonga teo amin'ny famoronana. Ny bisikileta American Style no tena nanitona ny aingam-panahiny, indrindra fa ireo bisikileta tranainy. Efa nanomboka classe de 4e zahako no mitondra bisikileta isan'andro hatramin'izao mbola mitondra bisikileta isan'andro. Tao anatin'izay miainga ny fitiavana an'le zavatra tranainy foana moa dia ohatran'ny tena nafinaritra be nakasika anahy manokana, nandonana manokana le eo amin'le style an'zareo Amerikanina, le American Style zany no tena nafinaritra anahy, nalaliniko kely le izy. Dia taty aoriana moa lasa namorona mihitsy ahako bisikileta American Style. Marobe ireo bisikileta efa novokarin'ny Tojo, anisan'izany ity bisikileta miaraka voiziny ity, izay antsoina hoe vélo tandem. Eo ihany koa ny vélo chauffeur sy ny vélo cruiser. Vélo tandem zany fiantsoan'ity vélo miaraka voizina ity. Ohatran'ny tena nahasarika ny saiko kely koa izy ity dia nandramako kely mihitsy hoe aleo mba hanamboatra anankiray dia namboatra aloha tamin'ny voalohany fa taty aoriana efa namboatra maromaro ihany fa ity indray aloha zany ny atao amiko amin'izao. Ny vélo chauffeur nalaina avy amin'ny style Harley Davidson. Ny Harley Davidson rehefa mijeritsika dia ohatran'ny mitoraka makany aloha foana ny tongotra rehefa mitondra anazy, natao an'izay style izay mihitsy ilay bisikileta, miaraka amin'ny réservoir ngezabe ety aloha. Dia ny cruiser ihany koa style à peu près ohatr'izay fa ny chauffeur lava kokoa ny foritra dia ny cruiser fohifohy kokoa ny foritra, fa ny position eo ambony bisikileta zany ny tongotra anao any aloha foana. Raha eo amin'ny sehatry ny fanamboarana kosa indray dia miainga amin'ny zava-misy eto toerana no entina manangana kadrana bisikileta iray ary manodidina ny 10 andro eo no mahatafatsangana azy tanteraka. Tamin'ny voalohany aloha nansarotra kely satria expérience vao nianarana le izy, fa raha amin'izao zany mety hoe mahavita bisikileta iray herinandro eo mahavita cadre anankiray. Ny fomba fanamboarana ny cadre dia tena miainga amin'ny zava-misy eto toerana mihitsy, mandeha makeny amin'ny brocateur, mitady vy, tsy voatery hoe vy vaovao fa na vy récupération mihitsy ary no izay koa ny tanjona ao anatin'ilay izy, le récupération. Dia mba anisan'ny mandray anjara ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana le récupération, dia le vy eny amin'ny brocateur ihany zany no alainay dia ireny ihany no atambatambatra anay sy kodena amin'ny an'le forme, dia ireny ihany no sodenay. Maka pièce rehetrarehetra, mamboatra ny cadre, mandoko, manao montage, ataontsika hoe 10 jours tokony mahavita mitsangana. Tsy vita amin'ny mankafy bisikileta ihany izy fa sady mankafy ihany koa ny fiaran-dranainy, ary anisan'ny tanjona napetraka ny hoe afaka ankafizina amin'ny fomba marobe ny bisikileta. Samy mahafinaritra daholo le izy, fa ny tena tanjona koa ao anatin'le bisikileta hoe mampianatra ny manodidina anahako mihitsy hoe afaka revena amin'ny fomba be dia be ny bisikileta, na misy natao hoe vélo car, mbola tsy dia misy zany eto amintsika. Vélo car, tomobile fa voizina, misy ny tandem miara-mamoy, misy ny chauffeur, vélo ordinaire, VTT sy ny tariny, BMX, misy karazany be dia be zany hoe tokony afaka ankafizina fomba maro be zany ny bisikileta. Naverina teny Ambohipo-tanàna, toerana misy ny bebe Marine, mpanao gazety ny Cool TV FM Namangy sy nanatitra solombondy akoho ho azy. 50 taona izy ankehitriny, salama tsara ary afaka mikarakara ireo zanany tsy salama io na saina. 2 taona taoriny nandefasana ny fempiainan'ny bebe Marie teto amin'ny fahitalavitra, niverina Namangy azy ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV. Salama tsara izy amin'izao 50 taonany izao raha ny hita sy ny resaka ny fanaovana taminy, ary mbola manao ireo andraikitry ny renim-pianakaviana ao an-tokatrano. Tsy aivina 17 ny isan'ny zanany, efa nisy ny ndao sy ny fahafatesana, nisy ireo nanambady ary ny zanany 3 no miara-monina amin'ny eto. Ireo zanan'ireo izay tsy afaka manampy azy noho ny aretina, ka i bebe Marie no mikarakara azy ireo.
Maro ny mpiray tandrazana nanampy raha nangataka izy ny mba anatsarana ny tranony. Tao ihany koa ireo nanome entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy ny maro hafa. Voatsela izay no lany ny savony azo roa taona lasa izay hoy Bebe Maria. Tena nisy fa dia misaotra anareo mihitsy nampandrehany ireny fa dia tonga tokoa ny olona. Vao tapabolaka izay lany ny savony hatramin'izay dia nisy fanampiana ho anay tokoa fa dia misaotra ho anareo mihitsy sy nanampy anay tamin'izany. Izay koa moa tondra mibavaka isan'andro fiainanay raha vao miratra ny maso. Izaho moa mpiandry. Entitra i Bebe Maria manoloana ny fiahinan'ny fahasalaman'ireo zanany indrindra amin'ny fisiany izao valanaretina Covid-19 izao. Raha vao misy tômôbila vao mandeha fa tsy mandeha alasy izay. Indrindra hatramin'ny maro sanon'akaty. Hitanao fa tsy maintsy mihiboka. Lehibe sy ny zaza tena atao hoe marefo. Tsy izay e. Ny fahasalaman'ny tena voalohany. Raha vao misy koa ny ankonana misy vao dia efa sanatria. Dia ny anona moa dia efa anaovana foana ny gasibosy. Sahala amin'izay. Fa izaho mbola matanjaka tsara raha ny andeha. Masoko mbola mahiratra ho namaky baiboly. Sao manasa vilisy tahaka izany. Izay ny vitany aho. Izaho indray aloha raha fikarakarana ny tenany aho. Ireo mbola hampandroko. Sasako ny tongony toy. Satria matanjaka izy fa resaina mbola tena. Noporofony Bebe Maria teto izay mbola fahafahany mamaky baiboly izay amin'izao taonany izao. Samuel voalohany 16 toko voalohany ka hatramin'ny 13 ny anarany Jesosy. Ary Jehovah tamin'ny Samuel mandra-pahoviana ozy nalelovanao any Saoly nefa izaho efa nanala azy tsy ho mpanjaka ny Israely. Feno diloilo izy ny tandrokao ka mandehana fa irahako ho any amin'ny Jesse Bethlehemita ianao. Nambola mandeha tsara raha i Bebe Maria. Nisy fiovanana lamina tao am-piangonana ka lasa ao an-tokantrano izy ireo no mivavaka raha ny nambarany. I Bebe Maria no mitarika ny fotoana na andro fety izany na alahady tsotra. Izay taloha eny amin'ny pilipitra mihitsy mipetraka miaraka amin'ny chorale. Fa hanony tatorina dia natao amin'ny pasteur mahazo miakatra aty daholo na nitaizakely na lehilahy na vehivavy. Vao nataony izay tsy nety intsony nandananay tany satria le amin'ilay sainy tsy diampy dia raha le bisikiny mitaizakely rehetra dia alainy dia hoaniny volony eo aloha kitiany akanjony ataony olona hoana fiara mivavaka aminao amin'izany tsy concentré ny olona dia tsy afaka anakely intsony izay. Tsy isy raha lady ohatran'ny reny alady ireny miomana tsara dio tsara manao ny akanjo fitafiana amin'ny alady vavaka za mahavita mitoroteny. No ny fatratrarana ny taona vaovao nanolotra solombody akoho ny Bebe Maria ny mpanao gazety ny Kolo TV. Manapitra ny fiararitso sy ny fahasalamana trano dia atotranao ty malagasy izany a. Ny Andriamanitra arivo eny sy rehetra nafona reo nampinanay. Fahazarany Bebe Maria ary ambarany fa isan'ny mahaela velona azy tahaka izao ny fifaliana amin'izay rehetra atao. Sabrana any amanitsika fa fitahiambe nomeny ho antsika atreo amboka ka mandrakatitra isika enika iso ny lanitra. Izay mahakasika ny Bebe Maria. Fa ny anoisantsika ny vaovao kosa indray dia ho raisina ho mpiasa-mpanjakana ireo mpampianatra FRAM na tafavoaka mpianatra sangany nandritry ny fanadina mpanjakana farany teo. Isan'izany mpampianatra fizika chimie any amin'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny mpampianatra malagasy any amin'ny faritra Atsimo andrefana Gaëtan Andriatsilavo. Izy Norandria Manakasy na Arsoa, mpampianatra fizika chimie, 6e hatramin'ny 3e, mpampianatra FRAM ao amin'ny CEG Amparitokatra faritra Alaotra Mangoro. Ny mpianatra nampianariny no nahazo ny naoty ambony indrindra tamin'ny taranja fizika chimie tamin'ny BEPC 2020 manerana ny nosy. Eto dia manentana ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra mpanabe namana rehetra mba hampirisika ny mpianatra sy mba hiasa tsara fa le projet manomboka misy foana isan'ny taona fa manomboka mijery foana zany zareo dia misaotra ny mpitondra fanjakana amin'izay zavatra izay.
Izy kosa nora izay ary manana zo hoe mpampianatra Fram, mpampianatra ny taranja malagasy eo amin'ny lycée Fotadrevo, Zapy Fotadrevo, sisy Company Ouest, faritra Tsimondrefana. Ny mpianatra nampianariny no nahazo ny naoty ambony indrindra tamin'ny taranja malagasy tamin'ny baccalauréat 2024. Ny mpianatro nampianariko no nahazo ny naoty ambony indrindra tamin'ny naoty malagasy eraky ny Madagasikara 1975. Dia manentana ihany koa ny mpianatra hiezaka hatrany amin'ny fianarana. Zavatra tsara dia tsara no azontsika amin'ny fianarana rehefa miezaka-tsika. Maro ny zavatra hitanay tato dia manentana antsika mba hiezaka mba hahita ny zavatra ny hitanay tato sy ny fanomezana ny meny filoha. Manentana ihany koa ny mpanabe mba hanatanteraka tsara ny asa, mba hanao izay ezaka farany hainao mba hatafita ny mpianatra anao satria azahoana valisoa. Isan'ireo mpampianatra Fram voafantana tamin'ny tetikasa sangany sy voafehiko ho raisin-dramato ministry ny fanabeazam-pirenena ho mpiasam-panjakana izy ireo no ny ezaka manokana izay nataony ka nazon'ireo ny mpianany ny naoty ambony indrindra. Izany no natao dia ho tafiditra hatrany ao anaty famporisiana ireo mpianatra azoto sy lofo amin'ny fianarana. Ireo mpampianatra mitany tsakany sy andavany ny asa masina sahaniny ary ireo ray aman-dreny ahianara-maso ny zanany ka hamela azy ireo hanohy ny fianarana na eo aza ny fahasairanana iainana sy ny olana mitrangy eo anivon'ny tokantrano sy ny fiarahamonina ary indrindra ny fianakaviana. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia CSP2 manara-penitra ny ao an-dapa toeram-pitsaboana hitondra fanatsarana ho an'ny mponina any an-toerana. Roa volana eo ny faharetan'ny fanondrenana ny asa ka ny zoma lasa teo nametrana tamin'ny fomba ofisialy ny vato fototra Gaëtan Andriatsilao. Nora ho vita soamantsara ty hôpitaly ty ary tegna agnatsara fahasalamam-bahoaka ato amin'ny district ny Andapa. Tahaka izao ny endrika ilay CSP2 manara-penitra aoriny eto amin'ny renivohitry Ankaibe Andapa ary roa volana ny fehim-potoana anorenana ny fototra-fitrasa. Nandritra ny lanonana nametrana tamin'ny fomba ofisialy ny vato fototra ny zoma lasa teo no nahafantarana fa efa maro ny ezaka atao amin'ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka any an-toerana. Maro ny tombo-pahasalamagna voapetraka isaky ny commune fa somary nahagaga ihany satria ny tapo-tanàgna eto mihitsy no tsy manana tombo-pahasalamagna fa mbola tragnon'ny lopitaly hatramin'izay no niaignana na tonga ny nananana teto aloha provisoirement zay antaonony maro ary niaigna ny fandibiasan'ny tompon'andraikitra tato amin'ny fahasalamagna zegny. Raha ny faritra Sava manokana efa samy nahazo CSP2 manara-penitra avokoa ny distrika 4 izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa ny filoham-pirenena. Nambaran'ny gouvernorat any an-toerana fa hanomboka tsy ho ela ihany koa ny asa fanamboaran-dalana pavé ao an-drenivohitra andian'ny faharoa mirefy 2 kilometatra ka ny 20 janoary izao no amantarana ireo orinasa azony tsena. Trangam-piarahamonina kosa indray dia lehilahy iray nandeha bisikileta noho ny foan'ny fiara 4x4 iray plaque rouge ny maraina teo teny Ankadikely. Mbola tsy vita ny marquage au sol izay nataon'ny mpitandro ny filaminana dia efa nahetsiky ny mpamily ilay fiara sy ireo zavatra simba ary ilay bisikileta Gaëtan Andriatsilao. Lehilahy iray manodidina ny 40 taona eo no ny foan'ny 4x4 fiara plaque rouge teny Ankadikely ny maraina teo tokony ho tamin'ny 12 ora sasany. Nandeha mafy ity fiara 4x4 ity ary efa nivilivily ny fandehany. Voafaoka ilay mpitaingina bisikileta ary voalafika tao ambany ka tany amin'ny 3 metatra vao nipitika teny amin'ny trottoir. Ilay fiara ihany koa tany amin'ny 10 metatra mahery vao tafajanona. Naratra mafy tsy nahatsiaro tena ilay lehilahy ary sendra nandalo nanao fisafoana ny polis-pirenena no nahita ilay loza ka nitondra ilay rangahy avy hatrany eny amin'ny hôpitaly Anosy Avaratra. Ny mahagaga ny rehetra tamin'ity tranga ity ankoatra ny viliviliana sy ny fandehanana mafy tsy mbola vita ny marquage au sol nataon'ny mpitandro filaminana dia efa nakisaky ny mpamily ilay fiara sy ireo zavatra simba ary ilay bisikileta. Fihetsika izay tsy azo atao raha tsy misy ny baiko avy amin'ny mpitandro filaminana
aoriany ny constat atao na ny marika azo sol ahafana mamantatra ny marina sy ny tena zavaniseho ary tompony fahatosoana. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia nanomboka omaly ny fifantsana no tombon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja basketball eo amin'ny sokajy NNA lasy vavy. Tsara ny andro voalohany ao an'ireo ekipa lehibe. Henri Florio. Nanomboka omaly ary aritra herinandro ny fiadiana izay tompon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny sokajy NNA lasy vavy taranja basketball tanterana etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Tsara no vokatra ho an'ireo ekipa ngeza raha ny andro voalohany omaly no jerena. Raha ny ampahany teo amin'ny Vokadalao, nandavony ekipan'ny CRGS atsanana tamin'ny isa sima amby valopolo no 27 ny ekipan'ny Cospin 2 izay voasambany niatrika ny NA sokajy zazavavy. Niondrika teo anatrihan'ny ekipan'ny Imbituol Analamanga tamin'ny isa 470 no 17 kosa ny asa Analamanga ary ny Ascut atsanana teo amin'ny sokajy zazalahy izay isan'ny lalao andrasany maro. Nandavony ekipan'ny Police Pyrénées tamin'ny isa 70 no 27. Ao anatin'ny fandaharana Cool Sport ho an'ny andron'ny Rapitso alatsinainy, ary eo ny fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra kolo no hitondrana aminao ny antsipriany mahakasika ny Vokadalao sy ny fizotra ny championnat NA tanterana etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina itsy. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia araka ny vokatra izay navoaka ny voamiera-misana ny fifidianana ao Uganda. Ny filoha teo aloha Yoweri Museveni no lany filoham-pirenena ka nahazo ny salanisa 7 faingo 400, 7 faingo 700 kosa no azo ny kandida-panohitra izay tsy manaiky voka-pifidianana io. Fanadina. Iroso amin'ny fotoam-piasana fahenina amin'ny fitantanana ny Uganda indray ny filoha teo aloha Yoweri Museveni raha efa filoha nanomboka ny taona 1977 araka ny vokatra navoaka ny voamiera-misana ny fifidianana tany an-toerana lany tamin'ny salanisa 7 faingo 400 ny tenany raha toka 4 faingo 700 ankilany no azo ny kandida-panohitra Bobi Wine ity farany izay tsy manaiky io voka-pifidianana io. Nanao fihetsiketsehana manoloana io voka-pifidianana io ireo mpanohina ny kandida lany naneo ny afaliny teo ihany koa ankilany ireo izay tsy nanao izany. Nanomboka ny zoma lasa teo no nodidin'ireo mpitandro ny filaminana ny tranon'ny fonena ny kandida Bobi Wine. Ny androtriny ihany no nanao fanambarana ny tenany fa nalain'ireo mpitandro ny filaminana ankeriny ny figazana ny toeram-ponenany. Saingy rano fanambarana ireo tompon'andraikitra ny fiarovana ny tenany no antony nandraisana io fepetra io. Dia izay mamahana vaovao tamin'ity androany ity ankasiany nanaraka izany soafa tsara atao tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.